talata 20 Oktoba 2020 isika. Anapaka-ampotsika nefa fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misaotra anao manrakariva tompo ireo olombovonjy manoloana ny siva fiandrananao. Mahaverao koa ny fonay sy ny fianay ankalaza anao tahaka ny fanao ny olombovonjy alohanao ny siva fiandrananao. Sitraka entrany raha mbola mena koa mantsy moderanao, mbola velona koa dia kalazanao zay. Dia raisy tompo ny fiderahana toy teo anao dina fanongan-tenana indray amin'ity andro talata ity, dia vokiso zavatra avy amin'ny teninao zay mba hazonay manatanteraka ny fanompona akasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo, naovana izany vavaka izany. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 220 ka hatramin'ny 130 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro talata 20 Oktoba 2020. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 220 ka hatramin'ny 130 amin'ny anaran'i Jesosy. Nataon'i Paoly tany Ateny. Ary niandry azy tany Ateny Paoly dia taitra tao anatin'ny fanahiny raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny Jiosy sy ny Prôzelita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tavavoan-tany an-tsena isan'andro. Ary nolokendry sasany tamin'ny Epikoriana sy ny Toika nanolotra azy koa. Koa ny sasany, ino no tian'io bedibedy io ho lazainy? Ao kosa ny sasany, toy ny Toriandriamanitra vaovao izy, satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no notoriny. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe, momba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao zany zay, fa mampandreny sofina zavatra hafa zay tsy fantatray ianao, ko tianay ho fantatra zay hevitra zany zavatra zany. Fa ny anteny amina rehetra sy ny vahiny zay nitoetra tao dia tsy nandany andro tamin'ny zavatra afa-tsy nilaza na iaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo voan'ny Areopago ka nanao hoe, ry lehilahy teny aminy, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fanta-pivavaka amin'ny Andriamanitra indrindra nareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika zany zavatra ivavahanareo zany da nihita tala anankiray misy zao soratra zao, ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrao, dia izany toriko aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao zao tontolo zao sy ny amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mamitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tontolon'ny tanan'olona toy mila zavatra, fa izy ihany manome izao rehetra zao aina sy vonaina ary ny zavatra rehetra. Ary firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponineniny ambony tany rehetra, ary efa niteneny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tahiny hiatsapa ka hita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no velomantsika sy etsentsika ary ainatsika. Araka ny nataon'ny mpanao Timotea sasany teo aminareo hoe, fa terany toy isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na ny vato voasotrony fahaizana man-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra ninitsy sy nijery ny andro tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka, satria izy efa nanendry andro ray zay tsarany izao tontolo zao amin'ny famarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny akoa efa nanome vola-olombelona ampin'ny olona rehetra. Izany izy tany nananganana azy tany maty. Ary anareny amin'ny fitangana maty izy dia nome sasany, ary sasany kosa nanome mbola hiainanao indray ihany zay amin'izany zavatra zany. Ary Paoly dia miala teo aminy anefa Paoly dia miala teo aminy anefa ny olona sasany nahitany kanino mba namany zany Dionysio Areopagita zany sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damaria any sasany koa. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Paoly apôstôly eto miantso ny olona bebaka ka natona ilay Andriamanitra velona tokana sady marina
Zay nanikany Jesosy Kristy trangako velona zay maty ny fotako sy fotanao amin'ny fotany zokozo. Amposiny diky ny fotana ny olona ka anadinike ny lasa zay tsy ahaka ny sitrapon'Andriamanitra zay natao tamin'ny androny sy fahalalany reny fa ankehitriny tonga ny fampalalana ny marina dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy makana amiray ka tsy amin'ny alàna. Koa ny avositsika ny fomba fanompoantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tonga hitady sy hamonjy antsika zay fiaina. Izy no ananantsika fiainana ary zay manantona azy tsy mba ho lavo mihitsy izy raha teo tsangako velona mba hamelona sy hamelonanao. Maty izy dia nitsangako velona hamelona sy hamelonanao. Koa manantona azy fa zay manantona azy tsy mba lavo mihitsy ary zay mino azy dia mihery tonga zanak'Andriamanitra ary andeha araka ny teniny sy anatra amin'ny manakariva ka nao ny sikapony amin'izany taona. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao inoino foana zay fampiararinao ny marina dia no Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana fiainana. Tsy misy makana amiray fa tsy amin'ny alàna. Dia babony fonay tompo manaiky anao tompo sy mamonjy tokoa tsy eo mivava ihany fa tany anaty fonina ny lanina ihany ka zody ala amin'ny ratsy fanaonay zay dia ho velona ary anao anasitrana ny taninay sy hampandrosanay amin'ny fahalalànanao. Dia mampianarana indray anay fa afaka be ranay zay ny an-danitra masinanay ny naranao tonga anay ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ety atany takiny ny danitra menay niny amina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy midika taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao tsodrano tononona amin'ny naharaizana ka fanamasa zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fanantenanany amenareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanany Kristy ka hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Matoky izay ny antsonareo sady izany no anefa izany. Amen. Voninahitra anareo an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.